fampiakarana avroeny ny karamanimpiasa malagasy rehetra ihany no fanafody aingana manala ny fanaintainana amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana izay mahazo vahana amin'izao fotoana izao hoy ny colonel Faharo lehibe ny faritry mena be teo aloha no sady efa député ny Beloha-sur-Tsirbina teo aloha ihany koa nosoritany mpanao politika ity fa ny fanatotana vola vaovao farany teo no anisan'ny nampiakatra aingana ny vidim-piainana. Misoloana hono vola malagasy hono zay fahaizany azy zay filazany misoloana hono fa asa efa vizavizana asa efa reradraraka izao Faharo de milaza fa tsy misoloana vola malagasy za sy mana hoe mandaika le milaza hoe misoloana zay fahaizany misoloana fa ny fahaizako tsy misoloana ny doublena ka rehefa ny doublenao le vola de mikiravoravo zany rehefa efa mividiny rehetrarehetra lasa mikiravoravy satria le vidiny zavatra taloha sy doublé le vola taloha sy ny doublena plus ou moins araka ny olona ka ny fanafodiny zay nemaka fanafodiny fa paracetamol na calmant raha sy doublena ny fidiram-bolany sirairay de urara ifagnaraka amle volany doublena satria amin'ny tany moderna zany volany solona zany mba misy fepotogna asa ataoko hoe 6 mois ny 6 mois de midisparaître sy hita maso le teo aloha. Laza ihany koa ny lehibe ny faritry mena be teo aloha ny colonel Faharo fa misy tsy mazava ihany koa ny fanafarambary ary heveriny mpanao politika ity fa tsy vahaolana maharitra no entiny ny mpitondra amin'izao fotoana izao momba ny vary fa fahasairanana maharitra no mety izy.